mikasika indray kosa ny rafitry ny antenimieram-pirenena nandeha moa ny resaka momba indrindra ny fandravana birao maharitry ny antenimieram-pirenena izay ny fandravana izany ary zareo fikambanan'ny zanaky ny faritra Fianarantsoa moa dia manana manokana ny heviny mahakasika izay olona tokony hitarika ny antenimieram-pirenena izay ho arahantsika ny andinindininy izay hoentiny lova Manantsoa sy Kristiana Kondramanga. Manana sosokevitra fikambanan'ny zanaky ny faritra Fianarantsoa manoloana ny resaka mandeha mikasika ny fandravana birao maharitry ny antenimieram-pirenena. Nametraka ny endrika sy toetra tokony hananan'izay mendrika ho filohan'ity andrim-panjakana ity tokory zareo. Voalohany aloha zany dia tokony olona matahotra an'Andriamanitra zay aloha voalohany satria dia fahefana rehetra dia avy amin'Andriamanitra ahafantarantsika anazy. Manaraka an'izay olona sy voafatry ny atoko politika, olona misizy marina ny fampandrosoana ny firenena ary olona mba mahomby amin'ny asa mandrara na orinasa zany ary olona tia tanindrazana ihany koa. Izay zany ny fepetra satria ny namana maolombola rehetra keo zay mba fepetra takina zanaky faritany Fianarantsoa. Fanikan'ny fikambanan'ny zanaky ny faritra ny Fianarantsoa ihany koa ny fomba politika misy amin'izao fotoana zao. Rehefa haka plasy na hitazona plasy, hitazona toerana dia ampiasaina ny anaran'ny fiaviana ny fomba izay tena ataontsika hoe efa laozan'ny toetrandro satria tsika samy malagasy aoka mba tsy atao fitaovana intsony. Rehefa mitongilangilana ny plasinareo dia midika izay fa tsy mendrika anareo intsony ny plasy. Aleo ho an'ny manaraka indray fa tsy atao fitaovana foana ny anarana foko. Zay zany le pratika politika izay tena lavinay mihitsy amin'izao. Tokony fampandrosoana ny firenena zao no himaty-matesana hoy ny fikambanana ary mila teknisiana sy tanora hitondra ny fahaiza-manaony amin'ny fanatanterahana izany tanjony izany.